hiditra avy amin'ny fitsarana manokana amin'ny sanany fifidianana na ny CES kosa ny professeur Honoré Rakotomanana izay manampahaizana momba ny lalàna. Nisy ihany koa ny antsy nataony amin'ireo mpikambana eo anivon'ny CES manoloana ny fisian'ireo fitoriana maro momba ny fifidianana tamin'ny 20 volana Desambra teo. Ravaka Andriamanala sy Rivo Rajaonarvelo. Aoka ny vahoaka malagasy andra voka-pifidianana raikitra avy amin'ny fitsarana manokana amin'ny sahafanana fifidianana na ny CES ao anatin'ny fitoniana hoy ny professeur Honoré Rakotomanana manampahaizana momba ny lalàna no filohan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana teo aloha. Raha ny zava-nisy amin'izao fotoana izao izy dia hita fa nampiteraka amin'ny olom-pirenena ny fisian'ny fanambarana samihafa etsiroa mahakasika ny voka-pifidianana vonjimaika. Nambarany fa ny fifidianana tamin'ny 20 Desambra teo no fifidianana naraisana fitarainana sy fitoriana maro indrindra tonga teny anivon'ny CES. Eo am-pialatana CES ho izy ny fanapahana mahakasika ireo fitoriana ireo izay tokony hodinian'izy ireo avokoa ka mba hisiany fanapahan-kevitra mahitsy sy tsy misy fitongolanana amin'ny atsina iroa. Aoka ny CES anao ny tena fahamarinana ary indrindra anao ny asany ampahatahoran'Andriamanitra, ampahatahoran'Andriamanitra anaovany ny asany satria zao izy zany manana le hoe maso mandidy. Zany hoe dika zany maso mandidy zany dia afaka mamelona, afaka mamono. Raha maso mandidy izy ampiasany hoe maso mandidy azy amono ty firenena ty, maty ty firenena ty. Amin'ny maso mandidy azy dia hoe tena anao zay mihitsy izy ary fahaizany araka ny fahamarinana, araka ny fahaizany lalàna, araka ny fahitsiny dia hoe amelona ty firenena ty, hoveriny ty firenena ty zany. Ary ho tsara fototra ny ataontsika hoe ty république faheverty amin'izay fotoana zay. Ka zay ihany ny angavikanao zandrisany zany hoe azao ny lalàna ary tandrofo tsara ny fianiana zay ataonareo ary ianareo koa dia oka eritreritra ny amin'ny conscience nareo hatry zao ny hoe tsy no samangina no jerenareo zany fa hoe Andriamanitra tapony loha. Ndrazatsika dia efa mahay an'izany. Aoka ny voka-pifidianana tena marina no avoakan'ny CES ho izy ary aoka hipetraka ny demokrasia sy ny fanjakana tan-dalàna izay fototry ny fanorenana ny Repoblika Fahefatra. Nitondra faneho-kevitra mahakasika ny tsy fahatongavan'ny kandida Jean Robinson nandritra ny lanonana fampahafantarana Pahay Maso ny voka-pifidianana vonjimaika omaly teny Alarobia ity professeur ity. Ka reny mba tsy sily fietsika angamba hoe asa tafoatra ny asa tonga dia hoe raha sanatry tokoa moa zany tonga teny izy dia teny tonga dia navoakany teny hoe zao ve dia mba rariny ve zao tsy zany tokony isan'le vato nahoana ny tsy, nahoana no tsy, nahoana no tsy, zany hoe mba tsy isinza zavatra zay dia angamba mety ihany ny tsy nahateny azy raha ohatra tena marina ny ao ny eritseriny zany. Ny eritseriny moa zay ny eritseriny zay fa za tsy mifantatra zay hoe inona ny tena marina fahamarinana dia any amin'ny CES no ahitantsika azy teo ny antony vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny indrindra fa ireo ankolafikery politika samihafa eto amin'ny firenena ity manampahaizana momba ny lalàna ity mba hirosa amin'ny fampihavanam-pirenena. Tsy misy ho izy ny fitoniana ara-politika raha tsy misy ny fampihavanana.